Tokony antso fiaonam-be-pirenena ny filoham-pirenena Hery Rajaona ary mampianana hoy ny Antokoziva satria tsy mahafa-po ny programa an'asa izay ho tanterahany amin'izy ireo moa dia ny sehatra ny fampihavanam-pirenena ny tokony masoana ankoatr'izay ny sosialim-bahoaka ndao rahantsika toy izao manaraka izao ny fanazavana. Tsy ampy ny fahefana eo an-tanan'ny filoham-pirenena ary tsy manana programa an'asa mazava ny filoham-pirenena vaovao raha ny fijeriny Antokoziva tarihan'ny Dr Rafaramalala Vonsoa. Mandroso tsosokevitra noho izany tokony antson'ny filoham-pirenena fiaonam-be-pirenena ity atoko ity. Fiaonana izay heveriny Antokoziva fa tokony resahan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena, ny olana ara-tsosialy sy toe-karena eto amin'ny firenena ary hamoahana fandaran'asa ho an'ny fampandrosoana. Ahoana ny fahasalamana ny fampianarana. Tokony handray anjara amin'ny fahasalamana ve vahoaka sa hoe mahimaim-pona amin'ny fampianarana. Tokony handray anjara amin'izany ny vahoaka. Tokony ho sahy mitondra hampandray anjara ny vahoaka amin'ny fahasalamana, amin'ny fampianarana. Ary tokony ho sahy mitondra hanolotra ho an'ny vahoaka hoe tsy any fanjakana rery ny fampianarana. Dia amin'ny conférence nationale ny tokony resahana izany. Ahoana ny tia famonoana olona, tsatotsatoka antsy. Misy eto amin'ny firenena ity, inona va olona tokony raisina amin'io? Satria misy olona dia masahy manao tena fotsiny izao ny vahoaka tsatotsatoana antsy. Misy olana bebe eto amin'ny firenena tokony resahana miaraka. Tsy atoko politika intsony ny resaka amin'izany fa ao daholo na ny société civile, mpitondra fivavahana, ny mpitondra politika ary ireo manam-pahaizana momba fampianarana, mpampianatra sy isan-karazany. Izay olon-kely eto amin'ny firenena tokony ho alaina ny hevitra izy ireny eny amin'ny université, tokony ho alaina ny hevitra izy ireny fa tsy hoe hevitra mitokana na hevitra fitokana no hoentana mitondra firenena amin'izao fotoana izao. Momba ny fampihavanam-pirenena dia nilaza ny Ziva fa ny filoham-pirenena no tokony hitarika amin'ny fampihavanana. Ny fampihavanana dia any filoham-pirenena, efa manana filoham-pirenena tsika dia izy no manana programa any fampihavanana. Fa tsy tokony olona izay mitolotolotra fotsiny amin'ny fampihavanana fa ny filoham-pirenena, ny filohan'ny fampihavanana. Misy organisation atao dia tokony araikitra izy. Tsy misy fa izy ihany anao azy, izy no tokony araikitra amin'izany. Fa raha izao tsika nanao komite hanao fampihavanana dia misy hoe mitsivalana amin'izay zavatra tokony atao ny filoham-pirenena. Fa ny filoham-pirenena no tsaraina amin'ny fampihavanana. Ary tamin'ny firaisan-driam-potsy any izy dia efa nahazo misy eo hoe atao ny fampihavanana ny firenena. Nanamafy ny Antokoziva fa raha ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao dia ny antenimera no manana fahefana matanjaka ary tsy misy afa-tsy ny fihainoana ny olom-pirenena ao anatin'ny fiaonam-be-pirenena no ahafahan'ny filoham-pirenena manovo tanjaka ary mandrafitra fandaran'asa mifanaraka amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena.